Miarabanao amin'ny anaran'ny tompo, tonga eo amin'ny fotoana zay rahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra indray, mba hitombotsika amin'ny fahalalana tsara an'i Kristy. Fa maromaro ihany izay lesona ny anarantsika momba ny Kristy izay, na ny momba azy eo amin'ny testamenta taloha zany, ny tandindiny eo amin'ny testamenta taloha zany, ny filazana azy ao amin'ny salamo zany, fa manomboka eto indray kosa isika dia handinika zay ambaran'ny tompo ny amin'ny tenany. Tamin'ny fotoana anankiray dia nanontany mpianatra Jeso na hoe ataon'ny olona hoiza moa ny zanak'olona. Dia lazain'ny mpianatra hoe sasany manao hoe mpaminany, anankiray mpaminany, sasany manao hoe Eli, ny sasany manao hoe Jaona mpanao batisa, ianareo kosa manao ahoiza. Zany ny fanontaniana napetraky ny tompo tamin'ny mpianany. Fa manomboka eto kosa sika dia anontany an'i Kristy, Jesosy io, iza moa ianao? Ary dia nivaly tenin'i Jesosy amin'izany fanontaniana izany no dinintsika manomboka hatreto. Ka zay fanambaran'i Jesosy ny tenany no fakafakaintsika. Ka anio sika dia makafaka ny tenin'i Jesosy hoe izaho no mofon'aina. Jesosy mofon'aina. Zay zany no fakafakaintsika anio. Ary ny anakinantsika izany dia ao amin'izay toerana ny lazany izany ihany no vakintsika. Dia ao amin'ny filazantsaran'ny Jaona toko 9. Filazantsaran'ny Jaona toko 9 no nitorian'i Jesosy ny amin'ny mofon'aina. Inona moa no nahatonga azy ilaza ny amin'ny mofon'aina? Izao ny zavatra nitranga nahatonga azy ilaza hoe izaho no mofon'aina. Nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina izy ndray andro, ary rehefa aveo izy dia hitan'ny olona. Ary rehefa hitan'ny olona izy dia nanatona azy ny vahoaka. Ary rehefa nanatona azy ny vahoaka dia nanontany azy hoe Raby eo, oviana moa ianao ny tonga teto? Satria ireo olona ireo ny omalina iny dia novokisan'i Jesosy tamin'ny mofo 5 sy azan-drano 2. Nomeny sakafo betsaka ireo olona ireo. Ko satria nomeny sakafo ireo olona ireo dia nitady azy. Ka rehefa nahita azy izy nankariam-pitan-dranomasina ery indray dia nanaraka azy teny. Dia zao nataon'i Jesosy taminy. Hoy izy hoe ianareo izy mitady ahy, nitadiavanareo ahy. Dia zao, tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nananareo ny mofo ka voky. Satria nanome mofo anareo aho dia nitady ahy ianareo. Mbola mitady mofo ndray ianareo. Zany hoe nidikan'izany zany dia tsy asa tsony fa dia hoe meny Jesosy mofo foana antsika fa ndao jery azy fotsiny dia omeny mofo. Dia hoy Jesosy hoe aza miasa azo hanina mety levina ozy, fa ny hanina zay maharitra fiainana mandrakizay zay omeny ny zanak'olona anareo. Zany hoe misy zavatra tokony ho karohin'ny olona mihoatra noho ny hanina. Zany ny tiany tompo lazaina. Ary teto no nanambarany ny tompo. Satria reo jiosy reo dia mahalala ny tantarany. Reo mahalala ny tantarany hoe ny razanainy tany anefitra ka nimen'Andriamanitra mofo avy any an-danitra, meny Mosesy mofo avy any an-danitra. Dia nambaran'i Jesosy moa hoe tsy Mosesy ny nanome anareo ny mofo avy any an-danitra fa ny raiky no nanome anareo. Saingy zao hoy izy, ny mofo n'Andriamanitra dia lay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo zao. Izany no tokony tadiavinareo. Dia gaga ny olona fa iza ary zany? Dia hoy Jesosy hoe izaho no mofon'aina. Jaona toko 9 andininy 5:30. Izaho no mofon'aina hoy izy, izay manatona ahy tsy mba honona ary zay mino ahy tsy mba angetaeta intsony. Jesosy mofon'aina. Mazava loatra fa raha nyteneny zany izy dia fa nisy aloha filazana nataon'reo jiosy reo ny amin'ilay mana tany anefitra. Eto dia tsara ny manamarika ry havana. Fa raha vao nalaim-panahy Jesosy ny zavatra nakany devoly fanahy azy voalohany indrindra dia ny hanina. Fadianina 770 alina izy
nono izy de tonga teo amin'ny Satana de niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno tonga mofo ireto vato ireto. Ary teo dia misy zavatra anankiray fahamarinana goavana, fahamarinana lehibe tokony ho fantatry ny olona rehetra de ny hoe ny olona tsy mivelona fotsiny amin'ny mofo fa mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ny marina dia naveriny Jesosy tamin'io valiteniny io ny olombelona arak'izay namorona n'Andriamanitra azy ho velona amin'ny hanina vokatry ny tany Edena, nefa koa ho velona amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, firesahana amin'Andriamanitra, fiainona an'Andriamanitra. Ka ny zavatra zay hitantsika eto de izao: Jesosy Kristy Tompo dia nilaza ny tenany ho mofon'aina, ary nahatafitohina an'ireo olona ireo zany tatoriana, satria nahatonga azy rehetra ny monomonina hoe atao ahoana ny fihinana ny nofon'le io, satria Jesosy mihitsy nilaza hoe izaho anie ny mofo zay nidina avy any an-danitra izaho. Tsy tahaky ny razan'ireo nihinana ny mana ny mofo ka maty, fa izay mihinana ity mofo avy any an-danitra ity de ho velona mandrak'izay. Eto de tsara ny ahatserovantsika fa misy firehana hanova izany fahamarinana izany miseho lany ankehitriny. De izao tahaka ny reto nataon'ny reto olona reto hoe nahita mofo izy rehefa tonga tany Jesosy zany nahatongavany any, nahita an'izao izy rehefa tonga tany zany nahatongavany any. Izao no maran'i Jesosy amin'ny maha mofon'aina azy, ny tsy ahatonga anao ho faty mandrak'izay. Izay ny tarigetrany, fiainana mandrak'izay ny tena tarigetran'i Jesosy. Ary zany tokony ho eritreretinao aloha hoe fiainana mandrak'izay. Fa aza aminao tahaka an'ity ramatoa anankiray, nivavaka izy mba hiova ny vadiny, herinandro mahery kely izy mivavaka, tsy niova ihany ny vadiny, za tsy mahavita tsony ozy. Satria ny ampiova ny vadiny ny tena nahamay azy, fa tsy ny hananany fiainana mandrak'izay. Izao ny tenin'i Jesosy: izaho ny mofon'aina, izay manatonà tsy mba honona, ary zay mino ahy tsy mba angetaeta intsony. Izao ny sitrapony raiky de niazo an'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrak'izay. Izaho ny mofon'aina, ity ny mofo zay nidina avy tany an-danitra mba tsy ho faty zay mihinana azy. Izaho ny mofon'aina zay nidina avy tany an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity de ho velona mandrak'izay izy. Raha tsy mihinana ny nofon'ny zanak'olona sy misotro ny rany ianareo de tsy manana fiainana ao aminareo. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrak'izay. Ity no mofo zay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaky ny razana ny hinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity de ho velona mandrak'izay. Ny tiana ho soritana ary havana, ny tiana ho fantatsika ary tiana hitoetra lalina ao anatin'ny fotsika ao, dia tsy ny zavatry ny tany ny tena nahatongavan'i Jesosy teto tany, tsy ny hanananao ny zavatry ny tany nahatongavan'i Jesosy teto tany, fa ny hanananao fiainana mandrak'izay. Ary nefa zany fiainana mandrak'izay zany tsy zavatra raisina hoe amin'ny tananao de entinao eny tanana, fa zavatra iainanao, satria fiainana zany fiainana mandrak'izay zany. Ary zany fiainana mandrak'izay zany tsy hanananao zany raha tsy manaiky an' Jesosy ianao, raha tsy mino an' Jesosy ianao, raha tsy mandray an' Jesosy ianao. Ahoana moa zany fandraisana an' Jesosy zany? Ahoana moa zany? Ahoana ary no ahatonga hoe mihinana an'izany Jesosy zany? Ahoana zany? Satria zay nilazain' Jesosy hoe raha tsy mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ianareo de tsy manana fiainana ao aminareo. Raha nanorina ny fanasan'ny Tompo Jeso Tompo de nilaza tokoa hoe ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao, zao nataovinareo fahatserovana, ity no tenako zay vakina ao anareo,
zao nataovinareo fahatserovana nanome ireny ny tompo ary mbola misy adevitra be ihany moa ny hoe ny tena rahan' Jesosy ve iny, tonga rahan'ny tompo ve iny, tonga tenan' Jesosy ve iny, sa ahoana ary raha izany mizy a de zao zany ny tena dikany hoe raha tsy mandray fanasan'ny tompo ianareo de tsy manana fiainana amiko. Kanefa ny zavatra mampieritreritra raha ohatra ka hoe asain'ny tompo atao ny fandraisana fanasan'ny tompo, satria izany no lazainy hoe zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no velona amiko. Raha ohatra ka hoe tena sy rahan'ny Kristy marina no tsy maintsy antsika, de zao zany no izy. Misy anefa ny sasany am'izao tsika miteny zao na mandray fanasan'ny tompo izy, tsy tena mandray izy hoe tsy misy divay eo na tsy misy mofo eo. Amin'ny sasany ray amin'ny fiangonana, ny mofo ihany ny raisin'ny olona fa ny divay tsy misotro ny olona. Dikan'izany zany raha ohatra ka hoe raisitsika arabaky teny ty teny ty de zao ireny olona reny dia tsy hanana fiainana mandrakizay satria tsy mihinana ny divay sy ny mofo. Izao anefa moa ve tokony atao zany? Afatry ny tompo zany ka tokony atao, fa ny zavatra tokony ho tsarona de ity koa. Raha nilaza ny tompo hoe zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, de hoy izy hoe izay mihinana ahy no ho velona amiko. Zany hoe tena Kristy mihitsy no miaina mahatonga azy ho velona. Ary ahoana moa zany? Paoly de nilaza hoe tsy zaho itsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Raha olona lazaina zany fa hoe mihinana ny nofon'ny Kristy sy misotro ny rahan'ny Kristy, de olona mivelona amin'ny Kristy, miaina amin'ny Kristy, izany ny dikany. Ka ny fiainany manontolo de fiainana velomin'ny Kristy. Zay ataony rehetra naiza misy azy de tsarony mandrakariva hoe ato anatiko, miaina ato anatiko Kristy. Ary anankiray am'izay mampitahotra azy raha jerentsika ny hoe zay mihinana no velona amiko, zay mihinana nofoko misotro ny rako no velona amiko. Izao nataovinareo fahatserovana mampieritreritra ny teny zay nilazain'ny Paoly hoe nazovo no mihinana sy misotro amin'ny fanahy tsy mendrika de misotro fanameloana. Zany hoe raha tokony hamelona azy ny fandraisana kominio na fandraisana fanasan'ny tompo, de vao mainka manameloka azy. De ahoana ihany ary zany isika manahirana ane zany, tsy ihinany ianao to manota, ihinany ianao to manota, de ahoana ihany ary zany. Zavatra anankiray zay tokony fantatsika ry havana de zao: baiko nomen'ny tompo ny hoe tsy maintsy mihinana ahy ianareo, zay ianao vao velona amiko. Izaho lay mofo nidina avy any an-danitra ho sakafo iainanao, ivelomanao. Mazava loatra nefa fa Jesosy Kristy tompo dia tsy hitanao maso hoe iny izy ho raisinao ka hoaninao. Ary ny fanasan'ny tompo de natao ny fahatserovana, hoe izao nataovinareo fahatserovana. De eto de tianazava aminareo ny hoe rehefa manao mariazy ny olona dia mifanome peratra izy hoe omeko anao ty peratra ty ho fahatserovana fa zaho efa napakarinao vady, na hoe zaho efa napakatra anao vady. Ka lay peratra eny an-tanany de fahatserovana ny zavatra marina iainany. Fa inona moa lay zavatra marina iainany? Ny fitiavany ilay natsony hoe malalany, ny fitiavany ilay natsony hoe vadiny. Ka na aiza izy mandeha, ny fitiavan'ilay vadiny de ao anatiny, ivelomany, iainany. Ka na mandeha any ananany azy izy, raha tiany madamy zao tena mba hitondrako am'ty izy, eritreretiny hoe iny raha mivahiny izy de mba tiany ihany nitondra zavatra ao an'lay vadiny. Nahoana? Satria lay peratra ane de fahatserovana hita maso fotsiny.
fa lay fitiavana ao anaty zay tsy hita kanefa iainana sy ivelomana. Tahaka zany ihany koa raha miresaka ny mofo sy ny kapoka isika, ny fanasan'ny tompo dia tsarovy fa zavatra hita maso fotsiny ihany zany, fa ny tena zava-dehibe dia ny fitiavanao an'io Jesosy io. Lay izy mihitsy zay tonga fiainanao aminao, nanova ny fiainanao. Ary ny ao amin'ny soratra masinao moa dia isan'ny anankiray amin'izay natao hoe tandindon'ny Kristiny amin'ny hoe fofombady, ary fofombadiny zanak'ondry ny ilazana ny kristianina zay efa nanaiky ny fitiavan'ny Kristy. Noho izany ary de izao ny tsy maintsy ho fantatsika hoe isan'andro de miaina miaraka amin'ny Kristy aho. Ary izy mihitsy ho izy no mofon'aina. Izao koa nefa no ambarany ny teny zay lazaiko aminareo de efa nahazy fiainana. De ho koa izy raha tia ianareo de hitandrina ny teniko. Ny fandraisana ny Kristy ary fihinanana ny Kristy de tsy afakory fa fanekena azy ho tompon'ny fiainantsika, ary zany fanekena ho azy zany dia manjary anananao fiainana mandrakizay. Ka ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny Kristy zay akatoavinao de miteraka fiainam-baovao anao eto an-tany, efa taritry ny fiainana mandrakizay sahady, satria rehefa tonga any an-danitra ny ianao hoe tsy anao na inona afa-tsy ny hiderany tompo sy ankatò zay ambarany sy zay asaina ataonao. Ka eto ary havana, raha miresaka ny amin'ny hoe izaho ny mofon'aina isika, de aoko tsarontsika fa tsy azo sarahana amin'ny fiainantsika mihitsy ny mofo. Satria raha vao tsy mihinana mofo ianao, zany hoe tsy mihinan-kanina zany, de maty ny ianao raha vao tsy mihinan-kanina. Ary raha vao misaraka amin'ny Kristy ianao, raha tsy manana ny Kristy ianao, dikan'izany fahafatesam-panahy no miatra eo aminao. Ary rehefa manana ny Kristy ianao, rehefa tsaronao ny hoe tena velona ara-panahy ianao, ny olona velona ara-panahy manko tahaka anao velona ara-nofo ihany anie, inona moa ny mahatonga anao hitady mofo? Satria noana ianao rehefa tena salama, noana ianao te hihinana mofo ianao, te hihinana ianao satria velona ianao. Fa alao vengeny raha misy olona maty nge hoe de alao vengeny mofo tsara reny, gâteau mamy tsara reny, de alao de ataovy eo am-bavany, tsy mihinana ne izy, tsy afaka mihinana izy, maty tsy inona izy koa. Misy olona nahambaranao tahaka ninona aza ny tenin'Andriamanitra, tsisy dikany aminy mihitsy zany. Olona mbola maty ara-panahy zany olona zany, olona mbola tsy nitsangana tamin'ny fahafatesam-panahy zany olona zany. Ary zany ny mahatsara antsika ny hoe nahoana moa no asiana ny mana isan'andro ho anao izay efa velona ara-panahy indrindra ny eny mana isan'andro satria raha ohatra tsika raha ara-dalàna ny fiainantsika, tsika eto Madagasikara moa de zatra an'izany hoe maraina isan-taandro sy hariva tsika misakafo foana, zatra an'izany tsika. Amin'ny toerana sasany ny tsy fahampitsakafo de mihinana maraina fotsiny izy de zay no izy. Ary noho izany raha tena velona ara-panahy isika de tokony farafaharatsiny hihinana ny tenin'Andriamanitra indray mandeha isan'andro. Amin'ny mana isan'andro de iezahana mihitsy mba hanana sakafo tenin'Andriamanitra. Ary zao mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy, ity fampianarana mitombo amin'ny fahalalana ny Kristy ity de tsy afakory fa fampahafantarana antsika n'ilay Kristy zay tena miara-miaina amintsika isan'andro, manoro antsika ny hoe zao no ataovy raha mitrangana tahaka an'izao. Ary raha misaraka amiko raha teo ianareo izy de tsy mahay manao na inona. Ko ilaina ary havana, ilaina ny hahafantarantsika fa Jesosy mofon'aina ny manome anao fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana mipetraka ary de izao, raha marina fa zay mihinana ny tompo ihany ny manana fiainana mandrakizay, ny dikan'izany zany zay tsy mino azy, zay tsy manana azy de tsy manana fiainana mandrakizay. Ary ny dikan'izany eo very mandrakizay izy. Sarotra be ny miresaka an'izany, ary betsaka ny hanohitra an'izany. Kanefa zao ny marina de ity, raha ohatra ka tsy ho nilaina ny fananana an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra ho mofo ny fanahintsika isan'andro,
de tsy ho nidina tetỳ an-tany anie izy e. Mba eritreretonge, inona moa nahory ny tompo tany an-danitra? Inona nahory azy tany an-danitra? Ary inona koa manova inona amin'ny maha Andriamanitra azy moa ny fidinany teto tany? Afa-tsy zao, te hamonjy antsika izy, te hanome antsika fiainana mandrakizay izy. Tsy misy anefa manana ny fiainana mandrakizay io raha tsy izy, ary tsisy afaka manome an'io raha tsy izy. Ary ny fomba nanomezany azy dia amin'ny nanoloran'ny tenany ho faty teo ambony hazo fijaliana, mba ho faty isolovoina antsika ka hanangana antsika amin'ny fahafatesam-panahy. Ary noho izany de tsy mahagaga raha nilaza marimarina izy hoe izao anieny mofon'aina. Raha tsy velona amiko ianareo de tsy anana mihitsy fiainana mandrakizay. Ary rehefa tsy manana fiainana mandrakizay de ho aiza? Ho very mandrakizay. Zay fotsiny ihany. Ary zany tsy maintsy eritreretantsika. Rehefa nitory an'ity mofon'aina ity Jesosy, dia zao ny zavatra nitranga. Maro tamin'ny mpianany rehefa nandre zany de nanao hoe sarotro zany teny zany. Iza ny mahaino izany? Ary fantatry Jesosy zany, zay tao am-pony, fa nymonomonina tamin'izany ny mpianany, ka hoy izy taminy, manafitohina anareo va zany? Ny fanahy ny mahavelona hoy izy. Ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny zay nilazaiko taminareo de fanahy sy fiainana. Nefa misy ny sasany aminareo tsy mety mino. Izany teny ambaran'ny tompo zany. Rehefa iainanao zany, zany eneny mitondra fiainana mandrakizay ho anao hoe ny teny zay lazaiko aminareo izy de fanahy sy fiainana. Ary zavatra nitranga amin'ny 19. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niemitra ka tsy niarana andeha tamin'ny intsony. Raha vao nilaza Jesosy hoe tsy maintsy mihinana anie ianareo hoe tsy maintsy mivelona amiko anie ianareo hoe tsy maintsy nitenika anie ny velomanareo fa zany no ahazoanareo fiainana mandrakizay ho anareo hoe tsy rehefa zany mofon'aina zany no nilazainy Jesosy de nandao azy ny maro. De hoy Jesosy tamin'ny mpianany hoe lasa daholo anie ny olona rehetrarehetra, ianareo koa ve mba te hiala? Ry havana, rehefa Jesosy milaza hoe raha tsy miray amiko ianareo, raha tsy tafatoetra mihitsy ao anatinareo aho, izaho mihitsy no ivelomanareo isanandro de tsy anana fiainana mandrakizay ianareo. Tsy eken'ny olona ane zany de mandao an' Jesosy izy. Kanefa andao an' Jesosy ho aiza? Hitady fiainana aiza? Tsy maintsy velona am' Jesosy mofon'aina isika. Ary tsy maintsy mihinana azy isanandro isika. Tsy manaiky izany ny olona. Tsy manery anefa Jesosy. Ianao koa va mba te hiala? Izany ny teniny. Ianareo koa ve mba te hiala? Fa hoy Petera, ankaniniza moa zay tompo, ianao ihany no manana fiainana mandrakizay. Jesosy mofon'aina ary havana. De tsy Jesosy mofon'aina ho any an-danitra, fa eto an-tany ivelomantsika izao ankehitriny zao, iainantsika isanandro. Ny teniny no arahintsika isanandro ary ny fifandraisana aminy de tsaroana hoe tena manana fifandraisana velona am' Kristy aho, ary zany ny fiainana mandrakizay. Miara-miaina am' Jesosy. Tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ary noho izany, ny fanontaniana mipetraka de izao, moa mofon'ainao va Jesosy? Moa tena mamelona anao va ny tenin'Andriamanitra? Moa tena ivelomako ve ny tenin'Andriamanitra? Sa kosa mbola ny mofo fotsiny ihany no ivelomako? Ary raha milaza Jesosy hoe ny teny zay lazaiko anareo ny fanahy sy fiainanareo, tokony hitarika ny fiainanareo, tokony hivelomanareo isanandro, moa ve zany tokoa ny fiainako? Ny olona tsy afaka hitombo amin'ny fahalalana ny Kristy raha tsy efa nanaiky ny Kristy izy. Tsy mampaninina azy mahalalana tsy mahalalana ny Kristy raha mbola tsy nanaiky ny Kristy izy. Fa rehefa nanaiky ny Kristy izy, de izao ny tsy maintsy fantany hoe Jesosy mofon'aina, tsy maintsy mivelona amin'ny isanandro aho. Tsy maintsy manana firaisana amin'ny isanandro aho. Tsy maintsy miombon'aina amin'ny isanandro aho. Ary tsy maintsy mivavaka amin'ny isanandro aho. Fa izany no fihinanana ny mofon'aina. Vavaka, tenin'Andriamanitra,
fankatoavana izany. Ary ny tenin'Andriamanitra zay iainanao dia hery ho an'ny fanahinao, tahaka n'io mofo hoaninao isan'andro io, hery ho an'ny nofonao io, fa tsy misy fiatraikany eo amin'ny fanahinao io mofo hoaninao io, fa ny tenin'Andriamanitra ihany no mamelona anao. De misy ny sasa manao hoe ko za tsy manam-potoana tsinona ko be loatra ny raharahako, manam-potoana hinanan-kanina ihany ane ianao ary tsy maintsy mitady an'izany ianao mba ho velona tanteraka ny nofonao. Tokony hanana, indrindra averiko indray, fa ny mofo zay lazain'ny tompo hoe mana-tany anefitra anika ho an'ny olona efa niala tany amin'ny tany Egipte, ary Jesosy mofon'aina de ho anao efa niala tany Egipte satana. Tsy maintsy mihinana isan'andro ianao, tsy maintsy miresaka amin'ny isan'andro ianao, tokony ho velona amin'ny isan'andro ianao, fa ny ilony tondro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ry havana, aokaro tsaronao, fa raha Jesosy no anontanianao de izy hoe izaho anaka ny mofon'aina, izaho aoka iaina miaraka amiko isan'andro ianao. Aoka mihitsy izaho no ameny ny fonao izaho no ibaiko ny fiainanao. Fa le fiainana zay omeko anao anie fiainana mandrakizay zay manana ihany no manana fiainana mandrakizay, ka tsy atahotra ny fahafatesana izy. Ny olona mahana fiainana mandrakizay de tsy matahotra fahafatesana. Enganery havana ianao atsiaro arak'izao ambaran'ny tompo zao hoe izaho ny mofon'aina, zay mihinana no velona amiko de velona miaraka amin'ny tompo hatrany ianao. Fa izy no ilay Jesosy mofon'aina manome anao fiainana mandrakizay. Ivavaka isika. Jeso malalana eo, zavatra miafina, zavadalina loatra no ambaranao. Ianao mihitsy nanambara ny tenanao mofon'aina. Misaotranao zay fa na de tsy hita ny masonay tokoa aza ianao, ny teny zay omenao de fa nahazo fiainana. Ary rehefa manaiky zahay hiara-miaina aminao, mampiditra anao anatin'ny fonay, de tena tsaroana mihitsy hoe misy fiainana vaovao hafa, fiainana mandrakizay miditra ao anatinay ao. Misaotra Tompo, misaotra anao nampahafantatra anay izany, ary mangataka aminao zahay, aza vela mihitsy zahay ho varimbarina ka tsy sakafo lay mofon'aina velona dia ny teninao isan'andro, satria izany teninao zany no mamelona ny fanahinay. Ary ampio zahay Jesosy io, anana firaisana aminao, fa ianao ihany no nilaza hoe tsy mety tokoa raha tsy mivavaka mandrakariva ianareo ka tsy reraka. Tompo, na iza nandreny mahamofinaina anao, dia ho vokisanao tokoa izy, fa ho tanterahinao amin'ny teninao hoe na iza manantonahy dia tsy angetaheta mandrakizay. Mahafa-po anay tokoa manko ny fananana anao Jesosy io. Enganie ho zava-tsara bidy aminay ny mahamofinaina anao, ho anao ny dera sy ny lahazary ny voninahitra Jesosy Tompo hatramin'izao sy mandrakizay. Amen.